Grâce à la délivrance de Madame Alina, cette jeune femme a pu trouver l'amour. Elle a été victime d'un sortilège nommé Tsatk, qui est l'œuvre de son ancien petit ami et père de son unique enfant d'après ses dires, qui empêche quiconque à la remarquer. Ce sortilège empêche aussi le désir d'aimer et sortir avec quelqu'un ou personne infectée. D'ailleurs, personne ne l'intéressait ou même s'intéresse à elle personnellement. Mandritry ny taona maro zany tena tsisy olona niaraka tamiko mihitsy na ny lehilahy mihitsy zany tsy nisy mihitsy zany ny fitiavana lehilahy teo amiko. Mampijaly ilay satria mahita olona mifankatia ianao ny an-dalana dia mitsiritra fotsiny nefa ianao mba hoe olombelona manam-pitiavana zany hitako tena nampijaly ihany ilay izy dia mampanontany tena hoe fa maninona ary any tsy tia lehilahy ankoatran'ny raindranako mihitsy ohatr'izay. Mandritry ny herinandro teo zany ny tsaboana anazy zany nanatonako ny madama io dia nisy efehany zany ilay izy satria mendeha mendavana zany le fanadiovana zany ana dia hitako hoe na tsy ary maivana lasa mandeha eny an-dalana ianao dia misy mijery misy lasa tsy toy ny teo aloha tsony zany amin'izao fotoan'izao moa zany dia efa misy miaraka aminazy. Cette mère de famille et son garçon aussi a été envoûté par quelqu'un de son entourage qui les haïssait. Nisy fotoana moa zany nisy vehivavy zany no fanakaiky taminay dia io vehivavy io zany ohatrany hoe hafahafa aminazy zany na ilay fijeriny ary dia nisy fotoana izy azy io ary nameny akondro dia nanomboka teo zany ilay tombony aretina mandoa be foana izy dia ny dokotera miteny anazy hoe zaza normal hozy izy io tsy marary tsy maninona dia lany vola foana zany isan'andro dia lasa zany nandeha nankety dia après 2 jours iny izy zany sitrana zakony zany mbola ohatr'izay ihany marary lava na fiainana aza tsy metimety mihitsy zany ny asanao ohatrany hoe tsy tonga an'izany zany tsy normal zany na mpampiasa no mampijaly anao rehefa nahazo fanafody dia mety tsara amin'izay zany ho fiainako amin'izao nisy suivant be ilay izy. Tsara tsy matoko tena amin'izao fotoana izao satria raha malina aza mify azo tokana amin'izao fotoana izao maro fahavalo dia ilayntsika foana zany manentana ny tsirairay hoe mba manana ny fiarovam-batana satria ny ratsy tsy kely lalana. Anatona ny Madame Alina fa manana fiarovana amin'izany Madame Alina afaka hiaronao amin'ny zavatra rehetrarehetra sy mamany olana